Ny refidrefitra nitifitra basy teny 67 hectara sy ny manodidina iny tamin'iny andro ny omaly iny noho ny fifanenjehana nisy teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo jiolahy izay voalaza fa mihôdihôdy sy manao fanafihana eny an-toerana eny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrila moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena koa amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tsy fandrimpahalemana sy ny fampitifirana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo jiolahy no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tsy vao androany isika no mitaraina sy miaina ao anatin'izay resaka tsy fandrimpahalemana izay. Fa tamin'ity taona ity kosa dia tena vao mahaza ny hamafy izany resaka tsy fandrimpahalemana indrindra ny eo amin'ny fanafihana amin'ny tampiadina izay hita etseroa izay. Nahitana an'izany trangana tsy fandrimpahalemana izany ny tany Moramanga ka sprintera iray izay voatafika lasa ny volabe 520 tapitrisa ariary. Toy ny ireny natoronantsary ireny ny asanjolahy niseho tany Moramanga tamin'ny zoma lasa teo iny. Fiara sprintera iray izay avy nanatitra entana amidy no lasibatra tamin'izany. Very tamin'izany ny volabe 520 tapitrisa ariary. Iray tamin'ireo mpandeha tao amin'ny fiara io ihany koa no naratra mafy. Raha ny fanazavana dia nijanona natory teo amin'ny tombontsoloka iray tao Moramanga ilay fiara sy ireo telolahy izay mpandeha tao anatiny. Tokony ho tamin'ny sasaky ny alina no nandeha nivoaka nanala vesatra ny roa lahy. Nandritra izany nanararotra niditra ankeriny ireo jiolahy telo izay voalaza fa tsy nisarotava. Raikitra ny fanoherana saingy tsy naharesy tosika azy ireo ilay raika lahy tetsy ankilany. Tsy vitan'izany fa mbola nentin'ireo olon-dratsy nanaraka any lalam-pirenena faharoa iny ilay sprinter. Nanapoaka basy ihany koa ry zareo ka tsy sahy nanohitra ny lasibatra. Tany amin'izay no voaroba ny volabe ary navadika izy ireo tany ankaikiny an-dranokobaka Antsirinala ilay fiara. Mbola mandeha ny fikarohana an'ireo olon-dratsy amin'izao fotoana izao. Efa misy ny fanadihadinana izay nataon'ny mpitandro filaminana amin'ity raharaha ity. Mbola tafiditra ao anatin'izay tsy fandrimpahalemana izay hatrany. Raiky tasitra avokoa ny manodidina naheno ny poabasy teny Ankazoto Anosy Mahavelona tamin'iny afaka omaly alina iny tokony ho tamin'ny 12 ora tany hoany. Araka ny fantatra dia ny trangana fanafihana amin'ny tampiadina teny amin'ny toerana ka jiolahy roa no maty vokatra izany. Ny anankiray tamin'ireo efa voatifitra saingy niezaka nandositra. Tsy lasa lavitra nefa dia tratehaka noho ny ratra izay nahazo azy. Araka ny fanazavan'ny mponina dia naheno poabasy 5 izy ireo tamin'ny alina. Voalaza fa nanositra nitifitra mantsy ireto olon-dratsy ireto ka tao anatin'ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana izay no nahalavon'ny bala izy ireo. Ny loharanom-baovao hatrany no nahalalana fa ny polisy ny BC no nahazo an'ity vokatra ity. Tomponantoka tamin'ny asanjolahy fanafihana teny Analakely ireo olon-dratsy ireo araky ny voalaza hatrany ka izao tratra an'ilay fitenenana manao hoe elantonatonana ka tojiny masonangatra izao. Resaka fanafihana izay hatrany dia nahitana poabasy ny refidrefitra indray ny teny Andohatapenaka sy ny manodidina teny tamin'iny andro ny omaly iny. Fantatra fa jiolahy izay mpanao fanafihana amin'ny tampiadina no nifandona tamin'ny polisy ny SAG BC sy ny FIP ary ny polisy ny komisariana Antananarivo renivohitra na ny CC Tana. Roa lahy no maty voatifitra fa ny ray hafa tafatsoka niaraka tamin'ny basy. Natao ihany ny fanenjehana azy io ka lavon'ny bala ihany koa ity farany teny Ankadievo. Araky ny angom-baovao dia
Tambazotra ny Jolahy matanjaka ao andrenivohitra ao ireo Jolahy izay maty ny mpitandro ny filaminana ireo. Anisan'ny tompon'antoka tamin'ny fanafiana tena Analakely Alasora sy ny ambodivona iny hono ry zareo reto ka izao tratra izao ny sasany tamin'izy ireo. Toy izao hita amin'ny sary izao ny polisy nandritra ny fampitifirana tamin'ny reto olon-dratsy reto. Midika izany fa tena efa manana tambazotra goavana dia goavana mihitsy ireo olon-dratsy ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao eo amin'izay resaka fanaovana fanafiana amin'ny tampiadina izay. Ka tsy vitsy amin'ireo mponina izay tena mipetraka amin'ireny toerana izay azo lazaina fa mama ireny dia miaina ao anatin'ny tahotra sy tebitebilava noho ny fitsoka an'izay tsy fandriampahalemana sy ny fanafiana amin'ny tampiadina izay. Tsy vitsy amin'ny ireo mpisehatra amin'ny fitadiavam-bola ihany koa no mahaty voatifitra ny reto olon-dratsy izay hita fa tena ao anatin'ny tambazotra goavana dia goavana izao ao Antananarivo renivohitra ao. Midika izany fa tena efa misy izany ny tena lohandohany izay azo lazaina fa mbola tsy tratra mandraky tiny androany ireo izay tena lohandohany ao anatin'ity tambazotra ity. Fa na dia eo aza izay mbola tsy fantatrarana izay tena lohandohany mpisorana ao anatin'ity fanafiana ity nefany dia misy ihany ary azo lazaina fa efa maro no efa tratehaky ny mpitandro filaminana ary isan'izany ireto maty voatifitra ireto. Ka noho izany dia tena miezaka manao aintso zavatra ny mpitandro filaminana mba hampandro fahalemana ary mba hahatonga ny vahoaka ho tony hatrany eo amin'ny lafiny fiharina sy ny fiainana andavanandro. Midika izany fa tena tsy mitsitsy amin'ny mpanao ratsy ny mpitandro ny filaminana indrindra fa ireo izay mpanao fanafiana amin'ny tampiadina izay. Fa ny fantaniana izay mipetraka sy manitikitika ny sainy be sy ny maro amin'izao manoloana anireto fanafiana amin'ny tampiadina hita eto sy roa ireto dia ny hoe avaiza marina no ananany ireny olon-dratsy ireny ireo basy izay ampiasain'izy ireo satria mantsy raha ny hita hatramin'izay araky ny basy izay ampiasain'izy ireo dia toa basy tena avolenta no entin'ireo olon-dratsy izay manafika manao an'izay fanafiana amin'ny tampiadina izay ka izay indrindra no mahatonga ny tsirairay mametra-pantaniana amin'izay hoe avaiza tokoa ireny basy izay ampiasain'ireo Jolahy manao fanafiana amin'ny tampiadina izay. Sa ve misy mpamatsy basy avy any ivelany izy ireo no mahatonga izy ireo afaka misitraka sy mampiasa an'izay basy avolenta ary basy amin'ny tena lafo vidy izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefanay eto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.